Yara yenny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a alao hiala hivavaka fohy dia fohy alohantsika dia aveo tsika tonga dia hiara maka andiny soratra masina rehefa avy eo nivavaka isika. Andriamanitra tafavory eto amin'ity toerana ity izahay. Tompo miangona izahay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miangona izahay mba hitady ny tavan'Andriamanitra, hitady ny tavan'ilay tianay, ilay nanolotra ny ainy ka namonjy anay. Noho izany Andriamanitra dia mangataka anao anio mba tena hiteny aminay ianao. Halleluja. Mba tena hiteny aminay ianao Andriamanitra, mba ny fanahy masina no hilatsaka ao anatinay ao ary anokatra ny fonay eny tsara ankatoa ampiatra izay voalaza ny soratra masina ka entina aminay androany. Misaotra raiko ho an'i Jesosy hatrany any ny voninahitra mandrakizay misaotra rainay tsara. Halleluja. Amen. Amen. Tamin'ny lahady tsika dia nianatra. Inona ny nianaratsika tamin'ny lahady? Arivo? Fanompona? Ahoana zarana? Zay, raitra. Tonga dia zay fotsiny. Atao tena faran'izay tsara zany ilay fanompona an'Andriamanitra. Dia toy an'izay no iarahantsika mijery indray andro hariva momba ny fanompona an'Andriamanitra. Dia amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Romanina 4:10 dia ny andininy 7:10. Romanina 4:10 dia ny andininy 7:10 no iarahantsika mijery. Dia rehefa hita ary Romanina 14:17 dia izao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa famarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana fa famarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia misy an'ireo zavatra tena zava-dehibe ireo. Tena zava-dehibe hoe fiadanana, fifaliana, famarinana ao amin'ny fanahy masina. Tiako ampidirina kely aloha ilay teniny voalohany tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana. Ny Baiboly ravana dia mampianatra fa tsy ny zavatra miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny vava. Tsy tena zava-dehibe ilay zavatra ho anintsika. Na hinana kisoa ianao, na hihinan'omby ianao, na hinana gana ianao, na hinana gisa ianao, tandremo fotsiny sao lasa olombe. Zay ihany fa azo hanina daholo. Tsy miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny vava. Ny apôstôly Paoly moa dia mampianatra hoe madio avokoa ny zavatra rehetra ka tsy misy tokony ho lavina raha ohatra ka raisina amin'ny fisaorana. Ny hanina tsy hampaninona antsika amin'Andriamanitra fa na dia homana azy tsika tsy ahazo tombony dia na dia tsy homana ary tsika dia tsy ho faty antoka ihany koa. Tsisy ifandraisana mihitsy amin'ny ara-panahintsika ilay zavatra miditra amin'ny vavantsika. Andreny tsara nefa fa misy zavatra tsy tokony hiditra ao anatin'ny vavanao satria manimba anao ilay izy. Izay no mahatonga antsika hoe aza misotro toaka re raha olona fa manimba aneny toka. Na ny olona tsy mpino arake mahalala hoe manimba ny toka. Firy izay olona efa matin'ny toka hitako izay. Za mbola tsy nahita olona ino misotro toka be dia firy taona? 20 taona izy vao maty. Fa raha ny tena marina rehefa haninanina dia efa entiny toka mody amin'izay rehefa avy eo. Noho izany aza dia ho zany ianao. Fa tsy mahatsara zany, manimby zany. Ary mampitabataba zany. Pitabataba kely toka ary mpaniratsira ny divay e. Ny olona ngena faran'izay sarokenatra be rehefa nahazo izy dia ahoana? Ngaty zany moa zany ege. Eo daholo no miseho ny zavatra ary mahatonga antsika manaonao foana rehefa avy eo. Be dia be ny olona eny amin'ny fitsarana dia inona ny alaolana sisa? Mamoa tamin'io dia tsy haiko tompoko. Mampanaonao foana dia izy. Dia izay no mahatonga hoe ny zanak'Andriamanitra tsy tokony handraindray loatra amin'ireny satria tsy tena mahatsara ny fahasalamantsika ireny, manimba antsika ireny, mahatonga antsika hanaonao foana ireny, mahatonga antsika tsy ho tompon'ny tenantsika ireny. Miteniteny foana isika manao zavatra maro samihafa isika dia mifanarakaraka amin'izay daholo mombamomba azy rehetra hoe izay no mahatonga hoe aoka ny kristianina tsy fokafoka rongony, aoka ny kristianina tsy hanao sady manimba ny fahasalamana ilay izy no mahatonga anao hanaonao foana koa rehefa avy eo entiny ny herin'ireny zava-dratsy isan-karazany ireny. Fa ny hanina tsy hampaninona antsika amin'Andriamanitra. Ary eo amin'ny 15 dia jereo ke ny fanambarany
ny apôstôly Paoly mandiny fahelina am'le tokohatra ambin'ny folo amin'ny Romanina hoe ozy izy hoe ny mitandrina ny andro a dia mitandrina izany ho an'ny tompo ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy ary ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy tsy tena olana mihitsy raha ohatra ka resy lahatra anao tsy tokony henakisoa dia aza mihinana ianao fa ataonao ho an'ny tompo izay ao aza menan-tsiny ny afa-zay mihinana nefa satria na mihinana na tsy mihinana tsisy olana mihitsy ny rehetra ao ka samy atoky ao amin'ny sainy tsy tena zay ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny famarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina zay no tena zava-dehibe ary zay zany le fanompona tena izy ny fanompona tena ankasitrahan'Andriamanitra tsy le zavatra ivelany tsy le zavatra ataotaotsika ety ivelany sy fa ny tena ankasitrahany dia hoe fanompona feno famarinana fanompona feno fiadanana ary fanompona feno fifaliana amen dia mba hijery zavatra roa amin'ireo tsika ny fiadanan'Andriamanitra moa haitsika tsara hoe rehefa lasy Jesosy dia nomeny atsika ny fiadanany aoka ianao hitoetra amin'izay fiadanan'Andriamanitra izay aza manana inona na inona fa matokian'Andriamanitra ny fiainanao dia anapaka ao am-ponao ny fiadanan'i Kristy fa le zavatra anankiroa ny tena tiako jerena hoe fanompona amin'ny famarinana dia fanompona amin'ny fifaliana ao ve fanompona amin'ny famarinana ary zao raha ohatra ka jerentsika aloha Andriamanitra amin'ny Salamo 5:7 dia jereo nge ny zavatra lazaina mikasika an'i Jesosy Salamo 5:7 dia ny andininy 7 sy ny andininy 7 dia zao ny lazain'ilay Salamo hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay tory te hipamarinana ny te himpanjakanao tianao ny famarinana fa alanao ny eloka tianao ny famarinana fa alanao zavatra anankiray zany tena hitanao ao amin'i Jesosy dia hoe tiany Jesosy ny famarinana tianao ny famarinana Andriamanitra dia Andriamanitra ny famarinana ary zay mahatonga ny Baiboly ke mampianatra hoe marina Jehova ary ny famarinana ny zay no mahatonga ny Baiboly miantso ny fanahy masina hoe fanahy famarinana satria efa zay mihitsy Andriamanitra ny zavatra akasitrahan'Andriamanitra dia ny momba ny famarinana ihany dia raha tianao koa ny tena hoe akasitrahan'Andriamanitra ny fanomponao azy dia ny fanjakan'Andriamanitra dia ny famarinana ao amin'ny fanahy masina aoka hiaina amin'ny fiainana feno famarinana ilahy aoka andeha amin'ny famarinana inona moa ny famarinana ny famarinana dia tsy zay toritsika menakavy etserona zay iverintsika ho marina fa ny famarinana dia hoy ny Baiboly hoe ny teninao no famarinana zay voasoratra ato ny fandehananao arak'izay lazainy ny tenin'Andriamanitra zay ny fanompona tena ankasitrahan'Andriamanitra ianao mandeha amin'ny famarinana menara mihitsy ianao amin'ny fiainanao manahaka an'Andriamanitra fa zany any angenao hoe Andriamanitra tia famarinana dia ny fanomponao azy tokony ataonao tena marina tsara manao zay marina sy akasitrahan'Andriamanitra ianao fa dio rehefa resaka tsy famarinana rehetra rehefa tsy rariny sy tsy hitsiny dia fa dio zany fa tsy araka an'Andriamanitra zany ary za tia hampianatra antsika manokana mihitsy amin'ity androany ity mikasika n'ilay zaho tamin'ny lakamisy efa niresaka an'iny hoe fahavetavetana mason'i Jehova ny nolotra mandaingy ohaboly toko 2:20 fahavetavetana mason'i Jehova ny nolotra mandaingy azava ty mandaingy alaingy zany mihitsy fa tsy tsara zany sady tsy mety tsy famarinana zany tsy akasitrahan'Andriamanitra ianareo vehivavy aza mba mandaingy amin'ny vadinareo fa ho voasakana amin'izany na ny fivavahanao ary fa lazao ny vadinao ny marina lazao ny vadinao zay tokony lazaina rehetra ny vehivavy mantsy zao tena hoe lazaiko ny vehivavy tia ny manafinafiny io tia ny manafinafiny io mandefa volatsy dia manafinafina kely mividy anina dia ohatrina vidin'ity 5 € fotsiny io aniny tsy mivadika ngeny teneniko amin'izany so nareo mieritreritra fa ohatrohatran'izay le izy fa satria ianao manompo an'Andriamanitra amin'ny famarinana dia tokony ho marina ianao amin'ny zavatra rehefa hoe 50 € ny fidiananao azy dia jereo tsara ny mason'ny vadinao dia mitsikitsiky kely fotsiny ianao 50 € le izy hitanao fa tsy hanininy izy
ka raha maninona rezy dia ianao koa no te hividy eo a dia tsy maintsy milaza ny fahamarinana foana ianao satria Andriamanitra marina. Amen. Ampiaro mihitsy zany aza mamandaingalangy amin'ny olona zany. Raha ohatra ka nindrana volan'olona ianao hoe noho ny antony manokana dia rehefa tsy misy eo felatananao aza mba miteny zany manao hoe andraso fa milatsinainy nefa tsy misy akory. Fa sahi miteny hoe tena mialatsiny fa tena misy tsy napoziko dia tena tsy tonga ilay vola tena zao dia sahi mandeha amin'ny famarinana. Zany ny akasitrahan'Andriamanitra. Ary zany no tokony hampiavaka antsika manana an' Jesosy hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny famarinana. Fa zany angeny tena fanjakan'Andriamanitra e. Avy amin'ny famarinana amin'ny fanahy masina e. Tsy ny zavatra tenenintsika fa ny zavatra tena iainantsika isan'andro isan'andro. Fadio zany. Rehefa tsy famarinana dia laosy fa. Io angeny havana ny fietsika ao anaty an'lainga dia alalana hoe oloniza moa ianao e. Alalana hoe zanakiza moa ianao. Jesosy indray andro dia nampianatra ny fariseo dia zao lazainy tamin'ny fariseo nenareo a devoly rainareo no arahanareo tena be daholo ny fariseo devoly rainay ao hitako devoly rainareo fa ny rainareo ange mpamon'olona hatramin'ny voalohany dia zany nareo koa mitady hamono aho ary ny rainareo mpandainga sady izy ny rainy lainga dia zany koa eo ataonareo ry havana zay manatoko eto tianao ve ny antsoina hoe zanaky ny devoly mandeha foany. Fa raha tianao ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia marina Jehovah ny famarinana ny tiany dia mandehana ny famarinana. Elao ny lainga, elao ny fitaka, elao zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia zay ny eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny kristianina mpandainga dia manangatena manao hoe tena hisoratra ao amin'ny boky mpianakavian'ny dada dia i dada be Satana. Aoka iaina amin'ny famarinana zany Andriamanitra. Eny, misy taona ange rehefa milaza ny marina ianao dia misy fiantraikany. Misy fiantraikany ange ny filazana ny marina. Jesosy jereo fotsiny zanak'Andriamanitra va ianao miandro fotsiny ireo olona reo hoe eny izy aho. Zay fotsiny ny andrasanareo raha miteny ianao hoe za ange ny rany hoe amboarina kely le resaka hovaina dia tsy manenony ireo. Fa rehefa miteny ianao hoe zany ho izy a dia ho faty ianao zay. Dia ahoana hoe ny tompo nanolakolana ve Jesosy manao hoe eny alao lohany za nge tsy tena asa hoy ny tompo hoe voalazanareo zany no izy zany zanak'Andriamanitra zany mpanjaka. Amen. Zany zay ny marina zay nge nanomboana azy noho ny famarinana. Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana satria miteny hoe zanak'Andriamanitra izy nefa zany tokoa izy. Dia ao ka hanahaka ny Kristy ianao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiamiezana mihitsy aza mba mandainga lainy zany. Mahafinaritra le teny amin'ny eo abolana hoe alao sombokanina kely misy fiadanana va amin'ny famarinana zay arembe ny tafotafo any efa misy fikotranana ao anatiny misy zavatra be lehibe tsy araka ny sitrapon'ny tompo. Mianara ny havana mandeha amin'ny famarinana fa marina Andriamanitra dia ny zanany tokony andeha amin'ny famarinana. Aoka ho marina tsara ianao amin'ny fifandraisana ao amin'ny olona aza mba hainao zany olona miangatra zany fa tsy famarinana zany. Ny tsipininy tokony ianao an'izany fa ny kristianina matahotra an'Andriamanitra ary malala n'le fanjakan'Andriamanitra io a dia tsy miangatra zany mihitsy izy. Tsy hoe mitongilana ianao azy na mitongilana ianao aroa fa mandehana amin'ny famarinana. Amen. Asehoy mihitsy zany hoe tena manompo an'Andriamanitra amin'ny famarinana ao amin'ny fanahy masina ianao. Zava-dehibe zay ary tsy nilainga ihany fa ny fiainana rehetra mihitsy rehefa fantatra hoe tsy famarinana io dia avelao daholo satria te akasitrahana mason'ny tompo ianao. Ny zava-dehibe mantsy dia ianao akasitrahana Andriamanitra. Ka marina nge Jehovah ny famarinana ny tia dia tian'Andriamanitra akasitrahan'Andriamanitra ny fanomponao rehefa ataonao amin'ny famarinana. Amen. Tandremo tsara zany zay amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro tena zava-dehibe. Ary ny vokatra zay rehefa miaina amin'ny fiainana feno famarinana ianao rehefa manompo amin'ny famarinana ianao dia io le fiadanan'Andriamanitra io ameno anao. Raha tena marina ngeny mahatonga antsika mikorotana ao anaty sy ny karazany dia ny tsy fahamarinana e. Fa rehefa miaina amin'ny famarinana ianao dia ny fiadanan'Andriamanitra ameno ny fomba. Ny fiadanan'Andriamanitra andrakotra ny ao anatinao ao. Amen. Ary
evereriko tsara ny famarinana dia tsy izay everinao mety akory fa izay everin'ny baiboly hoe zao no mety. Ndraindray tsika samy manana ny famarinana. Na ny baiboly aza milaza hoe misy lalana everin'ny olona fa makany amin'ny tsara nefa mizotra makany amin'ny fahaverezana. Misy angendra lazantsika hoe tena marina ty, mety ty, fa ny mety tsy marina dia izay voasoratra ihany ty. Mihevitra Andriamanitra satria izy ny famarinana, izy ny lalana dia ny heviny ny mety. Amen. Manompo an'Andriamanitra amin'ny famarinana ianao. Amen. Tenenao ary namanao akaikinao, aoka ianao hanompo an'Andriamanitra amin'ny famarinana. Wakasitrahan'Andriamanitra ny fiderana ataonao, wakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao azy rehefa miezaka miaina amin'ny famarinana ianao. Tsy tanteraka isika fa miezaka tsika ary manampy atsika ny fanahin'ny famarinana. Tsika ne manana mpanampy. Ny fanahin'ny famarinana no anampy anao hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Amen. Ary tsy natsotsoana foana ohatr'izany izy fa manana hery ny fanahy masina omenanao ahafahanao mandeha amin'ny famarinana isanandro. Amen. Adiavany fanampiana, ny vokatry ny fanahy kosa dia fahamarinana. Amen. Zay zany ny zavatra voalohany manompo amin'ny fahamarinana. Ny faharoa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina. Tsika zany mila manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Jereo ake ao amin'ny salamo ihany, salamo fahazado. Salamo fahazado ampianarako teto moa izy ty tamin'ny maraina. Dia ny andininy faharoa dia zao ny voasoratra. Ny andininy faharoa amin'ny salamo fahazado hoe manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Hitanao? Zay mitsengeny angatahan'Andriamanitra hoe ianao tena hanompo azy amin'ny fifaliana. Tena hanao zavatra amin'ny fifaliana. Ny fifaliana mantsy dia io no fambara, io no pirofo hoe tena ankasitrahanao ny zavatra anankiray. Azonareo? Aiza ianao? Misy olona avy atao mariazy. Dia faly izy zany atao mariazy. Dia ireo mijery ny vatany izy. Taka milaza hoe tiany. Fa ny olona atao mariazy, zavatra olona tiany io sady manja no hanina. Taka teny amin'ny olona izy. Jereo ange, tena ao tsara. Tena falifaly izy, akasitrahana. Amen. Ohatr'izany koa anie tokony ataontsika amin'ny fanompoana ny tompo hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana ianao. Satria akasitrahanao ilay fanompoana an'Andriamanitra, satria ekenao ilay fanompoana an'Andriamanitra, satria fantatrao fa mety ny manompo an'Andriamanitra, satria mataontsika izy. Amen. Dia ataonao amin'ny fifaliana ny zavatra rehetra. Tsy ataonao amin'ny alahelo, tsy ataonao amin'ny tanondrinondrika, ataonao tena faly. Ary ny baiboly dia manome antsika antony vitsivitsy tokony tena hoe hifalitsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra io. Ny voalohany amin'izany ohatra dia ilay ao amin'ny Luka toko 10 dia ny andininy 9. Dia toizantsika amin'ny Apokalipsy 19:7 indray rehefa avy eo. Luka toko 10 dia ny andininy 9 dia hoy Jesosy hoe zao no lazainy. Andininy 9. Hoe indro efa nomeko fahefana nitsaka ny mianarana sy ny maingo ka sy andresy ny areranana ny fahavalo nareo ka tsisy hampaninona nareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Dia jereo amin'ny Apokalipsy 19:7. Minao fa mahita ny Apokalipsy daholo tsika mianakavy toko 9 dia ny andininy 7. Dia hozy izy hoe ny vahoaka ny an-danitra zany no miteny aoka isika hifaly sy ho ravoravoka amin'ny voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ka efa niomana ny vatany. Ny tena mahafaly ary tokony hifalitsika isanandro dia hoe mianaranao angeka voasoratra ny an-danitra. Ary noho izay famarinana lehibe zay tokony hanompo an'Andriamanitra mitava feno fifaliana ianao. Za angeka voasoratra ny an-danitra ny anarako, za ange tena voavoana ary tokony tena zany mihitsy angetsika.
hoe za ke tsy ho velotsony e, za ke olona afaka e, zaho any an-dany, za zao rehefa miala eto dia andovan'ny fiainana mandrakizay ahitan'i Jesosy a falifaly mihitsy ianao ka na inona zava-misy a na inona zavatra tokony atao sy tokony atao amin'ny fanompoana ny tompo a dia ampifaliana nanaovanao izany na tsy anaovanao izany satria voavonjy ianao voasoratra ny an-danitra ny anarana. Dia eo koa ary ny ten'Andriamanitra mbola milaza aoka sika hifaly sy ravoravo fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Tsika nge voasany amin'ny fety be daholo. Fampakaram-badiny zanak'ondry le fety be. Aiza misy olona voasany amin'ny mariazy zany any amin'ny fety be sy lanonana mahafinaritra hoe ny mpanjaka no manasa anao. Dia mitanondrondrika ianao, kivikivy ianao, ketraketraka ianao, mavesabesatra ianao. Fa ny olona hiatrika fampakaram-bady sy fety be zany falifaly izy. Sa hoany voasa amin'ilay lanonana ne tena hoany nge. Amen. Ianao nge zany mihitsy e. Ary raha ny tena marina tsy vita hoe voasa fotsiny ianao fa ianao mihitsy no ampakarina. Ny fiangonana mihitsy no ampakarina. Dia olona ho ampakarina ny mpanjaka ho vady zany ve dia malahelo kivikivy ohatrany mahakivy ho ahy ketraketraka amin'ilay fanompoana tokony ho faly mandrapatonga le fotoana hoe falifaly foana izy ho avy le andro lehibe ampakarana ho avy le andro lehibe iona amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompony. Dia Jesosy Kristy ry havana izay manatrika eto tokony hifalytsika manompoana satria voavonjytsika satria ho any an-danitra ary satria misy lanonana be miandry antsika eo amin'ny fiainana. Halleloja. Izany a tokony tena hifalytsika. Ny fiangonana voalohany dia tena fiangonana tena nahay mifaly. Zao ny voasoratra hoe ary feno fifaliana sy fanahy masina ny mpianatra ao amin'ny asan'ny apôstôly. Feno fifaliana izy zareo, tsy navelany mihitsy nisy antony nahatonga azy tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Izay zavatra ataonao ho an'Andriamanitra ny tena ankasitrahany a dia ataovy amin'ny mpifaliana. Rehefa ho aty am-piangonana ianao aza mankaty am-piangonana miaraka amin'ny alahelo sy ny vesabesatra zany ndraindraiky atsika hay moa alahady androany tsy maintsy mivavaka ndraika lao io manaingana aloha sotary non zavatra ho an'Andriamanitra zany alahady kay androany dia anompony tompo tena falifaly tsara. Amen. Ao anao i David faly aho raha hoy izy tamiko hoe amen. Marina fa isika zao mitramin'Andriamanitra fa rehefa mivory ny fiangonan'Andriamanitra dia tokony ho faly ianao. Hoe ay amin'ny Sibrina ndraiky androany tena mahafinaritra misy nde hidera ny tompo indray zany androany nde eny toroteny indray zany fa tsy hoe ay dia mbola akabisy indray zany dia mbola zao indray zany dia mbola zao. Ry havana izay manatrika eto manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana. Ataovy amin'ny mpifaliana ka ho an'Andriamanitra. Amen. Rehefa mivavaka ianao aza dia ndraindray tonga dia inona daholo moa misy olona dia fa inona daholo lazaina ao anatin'ny adiny iray zany rehefa mivavaka e. Zany izy nahita mivavaka elaela dia ozy le raha fa inona daholo ary lazainao ao rehefa mivavaka ela be ahoana. Ka le tsika tonga dia any amin'ilay inona daholo nijerentsika ko any amin'ilay hoe adiny iray nijerentsika ko nijerentsika tonga dia eo dia mandohalika eo dia mijaly eo fa adinontsika ny mijery an'ilay hoe hiresaka amin'ny Dada. Dia fifaliana ho anao io rehefa zany mangataka amin'ny fifaliana le mijaly le mandohaly le nona rehefa mifady any zay no tena jery le fahoriana be dehibe dia ho kivy tokoa ianao tena marina mampahery anao fa ho kivy ianao. Fa raha ohatra ka mijery ianao hoe hiresaka amin'ny raiko falifaly ianao mipetraka eo ony seza eo sady manaja azy ianao andohalika raiko ty indray a tonga androany maray salama tsara fa misaotra betsaka salama tsara mivadiko sy ny zanako salamo zay natory tsara zay korotana ny zazakely alina fa natory any aloha e zao oatra nyreraderaka za ohatry zany ndraindray mivavaka tena maro zany tena rehefa reraka dia tena oatra nyreraderaka androandro ny te atory mihitsy azany ray oatra ny tsy tena natory tsara alina dia miresaka amin'ny tompo ianao miresaka amin'Andriamanitra le ianao dia ho faly ianao rehefa zany. Paoly ange zany mihitsy e mangataka amin'ny fifaliana ozy izy. Filipianina 1:3 mangataka amin'ny fifaliana fa ndraindray toatra ny fanandevozana be
mavesatra mavesatra satria tsy haintsika ny mijery an'le izy hoe resaka tao amin'Andriamanitra io. Koa misy olona resaka amin'ny olona tianao zany, raha olona tsy tianao aloha dia leo ianao zany raha olona tsy tiako no miresaka ela be hoe tena efa makaleo mihitsy dia efa tsy ambiko izay atapahany le resaka. Fa raha Andriamanitra tiako sady tia eo ny fotoanandray ary ny tsy misy fa dia eo aloha dia miara-midinika sy miresaka. Za manambara ny ao am-poko, izy manambara ny ao am-pony amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny izay atao anatiko io dia milamina tsara ny tontolo androko amin'ny mpifaliana no anom-poko an'Andriamanitra. Manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana. Amen. Amaky baiboly. Tsy maky baiboly indray zany. Ka antsika le hoe dia eo zany ianao dia adiny firy eo dia zao dia andray noty dia zany mijery antsika. Fa adinontsika le hoe misy taratasy nomen'ny ray koa afatra manan-danja dia mba amaky inona ny tenin'ny malalaka. Rehefa mahazikireny amin'ny copain ianao dia avelanao fotsiny ve iny avatra ta mailailaka mihitsy ianao tonga dia rovitinay raha izy zany rehefa vaky tonga dia potipotika amin'ny roa fotoana eo tsy mitranony dadabera zanamanga falifaly ianao. Ka raisy ohatr'izany koa le tenin'Andriamanitra afatra nomeny ny tompo anao avy any amin'ilay malala sy ilay tiany ny fanahinao io. Manakolazaina aminao ny tompo dia ataovy amin'ny fifaliana. Manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana. Zany ange le izy na ny fanomezana ary ange. Zany mahatonga ny baiboly mampianatra hoe izay manome amin'ny mpifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Andriamanitra zany ry havana aloha tsy mila andevo izy anompo azy. Zany hoe tsy mila olona matsapa tena ohatrany hoe andevozona sy tsy maintsy manao, tsy tena ilain'izay. Efa nisy zany taloha ozy Andriamanitra hoe famondrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra. Fitiavana ny sitrako, le etaeta ny sitrako, le fifaliana fa tsy ty fombafomba be fotsiny hoe tsy maintsy. Dia io ngena amin'ny fanomezana ary tena le amin'ny mpifaliana mihitsy. Ka mahavoantsika koa mantsy indraindray tena jerentsika le hoe dia zao kosa ve dia omena dia ity ve dia le volany jerentsika fa tsy Andriamanitra le hoe tiako izy dia omeko. Raha nividin'le kiraro angeny jerenao tsy vidy ndraindray lafo mividin'ny kiraro, ny poketra, ny robe sy ny sisa. Rehefa jerenao mivadinao dia hividy ho azy ihany ianao rehefa hoe kay le vadiko tiako ty vadiko. Ataovy amin'ny mpifaliana ny fanomezana satria tianao Andriamanitra. Manompo azy amin'ny fifaliana. Ary miasa rehetra aza mba isan'ny olona monimoniny zany ianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Rehefa nanao an'izany ianao taloha dia aza manao an'izany ntsony amin'izao sisy zao. Fa indraindray antsika kristianina tena mampatahotra ny zavatra lazaintsika. Sarotra ane ty fanompona ny tompo ty any amin'le olona tsy mivavaka io fa tena tsy maintsy mandalo aminy ianao, tsy maintsy mandalo. Kivy le olona tsy mety mivavaka izy. Fa nahoana tsy le fifaliana asehonao azy hoe misy an'izao atao, misy an'izao, fa ataoko am-pifaliana le izy. Ary ho gaga le olona hoe ary ahoana za miezaka mandresiny ny fahotana, mandresiny lainy, tsy mety reso ty olona ty sady mandreso no atao le mpifaliana le izy fa misy inonao. Nahoana za mamela heloka tena tsy mety mihitsy mba te hamela ny ady tamiko iny aho izy le olona tsy manana an' Jesosy tsy mety fa ahoana nefa ty olona ty mamela heloka sady atao ny am-pifaliana le izy. Fa raha olona monimonina lava no eny na izaho koa nge mba tsy te hamela fa mamela ihany afa tsy maintsy mamely. Havana manompoan'i Jehova amin'ny fifaliana. Zay no tena profy akasitrahanao le izy. Raha ohatra nge zany ka tsy miteny Andriamanitra dia tsy namela heloka ianao. Raha ohatra zany ka tsy hoe ka afaka mamela nareo na tsy mamela fa miditra ny dia tsy namela ianao zany. Fa ataovy amin'ny mpifaliana marika hoe tena ekeko le famelan-keloka. Tena ataoko le izy, tena tiako le izy satria izay no tian'Andriamanitra dia ataoko amin'ny mpifaliana le izy. Dia ho hitan'ny olona ry havana. Ny olona mieritreritra hoe vesatra ty manompo ny tompo ty. Raha olona tsy manompo ny tompo aloha dia ahita hoe vesatra io isaky ny alahady ianao tsy maintsy tonga eto foanako dia mihainao mandritry ny atsasakadiny indraindray adiny iray rehefa tena betsabetsaka iny ny angam-panahiko.
dia tsy maintsy mihira ianao, dia tsy maintsy mitsanga, dia raha tsy mahay mandiha ianao tsy maintsy metsiketsika kely ianao fa nyrehetra otra metsiketsika daholo. Dia tsy maintsy tsy manao an'izao, dia raha ny amin'ny fiangonana rahavavy ary dia hoe tsy maintsy tsy mihina kisoa ianao, dia tsy mahazo manao fitafiana ohatr'izao ianao, dia tsy mahazo manao an'izao, dia tsy mahazo manao an'ity, dehibe dia rehefa zany ny jerena dia matahotra izy. Fa tsika ato anatiny mahita hoe amin'ny fifaliana, satria tia Jesosy, lehibe ny fitiavany any, tiako izy dia ataoko am-pifaliana, dia asehoan'ny olona ary zany, asehoan'ny olona fa tsy mba terena ianao nandevozana, fa am-pifaliana no ampona ao an'Andriamanitra, dia ho voasarika ny olona hoe dia mba hampipo an'izao Andriamanitra fa tena mahagaga, tena manova olona izy. Atao fifaliana avokoa. Jereo ny Jakoba moa hafa mihitsy ny zavatra resahany fa sofa nanoratra Jakoba fa raha tsy zany koa ngamba dia tsy nino anareo. Jakoba toko voalohany a, dia jereo ane misy zavatra tsy tena mampilona zay. Toko voalohany a dia ny 9 faharoa sy ny 9 fahatelo. Zao no hevitry Jakoba, ary ny fanahy masina moa no mametraka an'ilay hevitra fa tsy tena Jakoba loatra. Ry rahalaiko, ry rahalahiko, azontsika ataoko hoe ranabaviko na rahavaviko, ataovo fifaliana avokoa raha hiara ny fakapana samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizaham-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ny Jakoba ne hatramin'le ady lanovane, dia ozy izy hoe aza mba miatrika zany amin'ny lomo tanondrika sy menomenona sy kivikivy, fa ataovy tena fifaliana mihitsy, satria fantatrareo hoe ny fizaham-toetra nareo dia mahatonga faharetana. Ny olantsika rehefa misy zavatsarotra dia ahoana? Hainona ndray ary ty? Andriamanitra dia tsy lany mihitsy ve izy ty e? Dia misento ianao, fa ataovy fifaliana ilay izy hoe Andriamanitra, tia indray zany aloha ny zavatra hitondra faharetana ao, le vokatra jerena. Aza le zavatsarotra ny jerenao, fa raha iny ny jerenao ho kivy ianao, tsy ho faly zany ianao. Fa le vokatra hoentiny rehefa avy eo jerena hoe tia zao rehefa afaka ty ady ty dia tena hanam-paharetana, hitombo ny finoko an'Andriamanitra, hitombo ny fatikiko an'Andriamanitra, dia ateo am-pifaliana, atao fifaliana avokoa. Raha hiara ny fizaham-toetra samihafa tsika, atao fifaliana. Rehefa misy olana tsy maintsy lalovanao dia ianao nge manatsafidy na ianao hiatrika iny koa tsy maintsy hiatrehanao, ngana mononmonina ianao dia andositra le olona hoe kivy ianao sy mononmonina alao ialao re fa ianao ohatra ny malahelo be, dia lasa le olana niaraka tamin'ny netakeliny dia nandositra. Ava mainky ary miampy izy raha tena marina, satria le olana ranofo hiampy olana ara-panahy rehefa avy eo. Ka io na ho faly ianao na alahelo ianao ny olana eo foana, ka raha ohatra ka samy eo foana izy tsy aleoko hatrehana am-pifaliana ny aviko. Amen. Ataoko fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa. Ny fanompoana kasitrahan'i Jesosy dia fifaliana. Amen. Faranako izao tenin'Andriamanitra izao androany zavatra anankiroa ny fanjakan'Andriamanitra tsy fihinanana, tsy fisotroana, fa famarinana, fiadanana, fifaliana avy amin'ny fanahy masina. Dia enganenao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tena antompon'ny tompo amin'ny famarinana, amin'ny fifaliana. Fa rehefa izay no izy dia andrakotra ny fonao ny fiadanan'Andriamanitra. Ary tsy maintsy mitodika any amin'ny fanahy masina nefa isika, satria ny vokatra ny fanahy kosa ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharo-po, fampiraha-panahy, fanaova-tsoa, famarinana. Ao amin'ny fanahy masina no misy an'ireo zavatra ireo. Rehefa feno ny fanahy masina ianao dia afaka hiainan'ireo ianao. Mangatabetsaka ny fanahy masina isanandro, tadiavo zany, tena hitarainao amin'Andriamanitra raha eo zany nge mila ny fanahy masina. Ahoana no hiainako amin'ny fifaliana fa raha izaho fotsiny ine tsy mety. Fa raha ny fanahy masina dia afaka tena hanam-pifaliana amin'ny fanompoana ny tompo, afaka tena handresiny tsy fahamarinana ary hiaina amin'ny fahamarinana amin'ny fanompoana ny tompo. Angatao betsaka ny fanahy masina, ry havana angatao be dia be ny herin'Andriamanitra. Amen.